Faly miarahaba sy mitsidika ny tokantranontsika tsirairay amindray ny tena tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Anisan'ny lohateny nisongadina tamin'ity anio ity ny fivalian'ny fanadinana baccalauréat. Eo ihany koa nisy indray ny lozam-pifamoivoizana tetsy amin'diky resaka ihany koa tsika mahakasika ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana izay nasipantsina. Fa mialohan'izay aloha dia iresaka indray isika mahakasika ny iraka izay nalefan'ireo tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny anao tombana mikasika ny tokony azon'ny Madagasikara ny facilité de crédit rapide izay mitentina 740 tapitrisa dolara no antondian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena araha ohatran'ny fanadihadiana. Manatanteraka tombana ny iraky ny FMI izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tombana mikasika ny tokony azahoan'ny Madagasikara fanampiana antsoina hoe facilité de crédit rapide na FCR izay mitentina 740 tapitrisa dolara. Ny fampiresahana izay misy dia saika miompana amin'ireo fanovana na réforme tokony atao ao anatin'ny enim-bolana manaraka izay tafiditra ao anatin'ny programme de référence dia ampitana amin'ny antsoina hoe facilité de crédit élargi FCE mitentina eo amin'ny 20 tapitrisa ariary mandritry ny 3 taona. Mizotra tsara ny fifampirarahana miaraka amin'ireo délégation-ny FMI raha nambaran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bolam-panjakana nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao. Tepoka 950 nangatahan'ny FMI no valiana mialoha. Rarina izy raha mangataka an'izay satria rehefa eto any hoe voafetra ihany ny fotoana ipetrahany. Raha mijerytsika 2 herinandro izy neto. 2 herinandro zany ifampiresahana amina ataontsika hoe ministère maro samihafa. Iresahana amin'ny tompona andraikitra maro samihafa. Moramora kokoa zany ny mission ataony na ny tombana ataony rehefa azony dieny meloa reny information reny. Satria amin'izay fotoana izay ataontsika hoe fanamarinana sisa ataony zany hoe confirmation amin'izay information azo na eo ihany koa ny fampiresahana hoe tokony azo atao tokony ohatr'izao hoe ny tokony fipetrahany ity sa ho toy izao ny tokony fipetrahany ity. Dia zay ny ilana an'le hoe nangatahany an'ireny information reny. Tsy nisoram-bola 740 tapitrisa dolara no zava-dehibe raha ny fanamariana izay noentin'ny ministra fa ny fifampitokisana. Fa tsy dia tena hoe le sora-bola be le sora-bola roatra ngeny tena hoe zava-dehibe eto e. Fa izay fisokafana izay zay ahafahantsika ananany olona fitokisan'izay. Dia ho avy zany mpamatsy vola mahazatra zany efa misy eto efa miasa izy fa vao mea mampirisika andrareo hiara-iasa amintsika bebe koa ny fisiny io fifampatokisana io ny fisiny io fanarahana atao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena io. Ny fisiny io zia dia mampirisika ihany koa reo olona tia ampiasa ny volany eto Madagasikara. Zava-dehibe zay fifampatokisana zay. Ary zay ny tena important, zay tena zava-dehibe amin'io fa tsy le sora-bola hoe 47 millions. Io nge atao izy io aide à la balance des paiements izy io. Fa tsy hoe entintsika akory le vola anaovana investissement na amatsina tetikasa. Tsy zay izy io, aide à la balance des paiements izy io. Ina ny dikan'izay io aide à la balance des paiements io dia entina ihany mba ahafahantsika zany miatrika ny fanafarana entana avy any ivelany. Satria mila vola vahiny sika ahafahana manafatra entana avy any ivelany. Dia zay ny antony io aide à la balance des paiements io. Fa ny fampatokisana azotsika amin'ny fahavitan'izay fifampirarahana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena zay ny tena zava-dehibe fa manokatra zavatra betsaka zay. Dia eo zany rehefa misy zay fampatokisana zay dia eo amin'izay ny présententsika ao anatin'le hoe conférence des bailleurs ireo programme na projet prioritaire tetikasa zany zay lahara-pahamehana ho an'ny Madagasikara mba ahafahana mampandroso an'izay any Madagasikara. Omaly dia nanambara ny mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny Air Madagascar fa nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny délégation-ny FMI ny alakamisy lasa teo. Nambaran'Andriamatoa Eric Kohler fa nanazava ny zava-misy eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar izy ireo ny resaka ny arabola ny olana samihafa sy ny drafim-panarenana ny kompania ka andrasana ny hevitry ny FMI manoloana izay.
ny talata ho avy zao raha ny fanamariana ny oety ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola-panjakana no ifarana ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena eto amintsika ka tokony isy ny tatitra ataon'izy ireo amin'izany.